Anao video vetivetika fotsiny satria ohatrany somary taitra azy gaga hoe nosamborina hono ny lehiben'ny sendika ny JIRAMA dia no ampangaina hoe manotoana ny filaminam-bahoaka sy acte d'accusation maromaro moa no napetraka tao. Fa inona marina moa fototry ny fangatahandreo mpiasan'ny JIRAMA reo izay ezahana lotona amin'izao ny analana an'ilay vazaha be izay mitondra ny JIRAMA napetraka graduel anie ny angatahan'ny JIRAMA esory vazaha be ozy izy satria tsisy lanana io fandrembirebena saim-bahoaka fotsiny nametrahana an'io teo dia tsy sahan'reto fitondrany reto satria anjaranareo manao kajy ray ampiana ray mira roa izay ihany. Dia toy izany koa le hoe tsy faneken'ny mpiasan'ny JIRAMA ny hanovana ny satany JIRAMA satria efa kononkonon'ny rajoely zany tamin'ny fotoan'androny ho privatisena ny vazaha ny JIRAMA mba ho lasa ny vazaha sy ny karana moa zany efa miandry tataka fotsiny eo ambany eo hoe rehefa azony io dia tonga dia efa azo tanteraka ny Madagasikara ny ain-dehiben'ny gasy mihitsy ny eo ampelantanana zany ny zava-misy ao. Dia raha mitaky an'izany moa ny mpiasan'ny JIRAMA dia aratsiana fa nanino izy tamin'ny andron'ny rajoelina ny te-hafana rehefa nanao an'izany fa zao izy omboy satria mikitikitiky ny tombotsoan'reto mpitondra mafia reto. Ny zavatra tiako tenenina aminareo dia zao hoe teo ihany no miverina foroporonina daholo zao cinéma rehetrarehetra zao coup d'état mampimeza koa misy olona mikasa hanonga-panjakana dia mizesta mihitsy moa le razoky iny hoe za miasa fa raha sa ianao rangaha dia voay sary'le olona dia tapehany ny masony tsy olona zany tako mifanaon'ny gendarme tapehany ny masony dia hitan'ny olona ireo le vazaha fa za mody hoe mampidera 10 milliards zany hoe tsisy dikany amin'ny fitondrany eo mody mampiseho azy eo hoe ny azony efa 500-600 milliards ndarena izay 10 milliards any fa za rebirebena ny saim-bahoaka. Dia eo koa le hoe na miverina kely amin'le JIRAMA namboarina ny gropy anankitelo satria ray ihany ny asa tao fa nga le gropy anankitelo nga hono mandeha amin'ny rano mandeha amin'ny gazoil ny karana anie io zay tiany ny karana ihany io tiany ampiakarina ny vidin'ny jiro sy rano fehezany kely fotsiny aloha ny gazoil dia efa mamay ny gazy kely akoatry ny etra trano sy ny etra rehetrarehetra efa miakatra mbola hiakatra ny JIRAMA zay aloha dia efa tadideo. Fa ny zavatra ray amaranako an'ity resaka ity dia zao fatary ireo olona fa io délestage io amin'ny 2027 io vao vita ny fifanarahana amin'ny karana amin'io satria vola be nalain-drajoelina tamin'ny 2018 nentina nirotsaka tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tany amin'ny karana netim-boan'io zany hoe mandohan'io troso io mahatrany amin'ny 2027 zany ny fanjakana malagasy. Dia inona ny troso andoavana azy amenan'ny karana daholo ny sehatra rehetrarehetra ara-ekônomika ao Madagasikara ny fibodona tany araka le teniko tamin'ny video teo hoe tsy mbola nahita ianao ka karana ny tory na karana ny toriana karesy fa io fitsarana lazainareo fa tonga avan'ny bulldozer io tsisy ininona vitan'io zany eo tsy samanentsika eo na karana ray ary maka volany amin'ny karana raha mety mbola ataony fa amin'ny 2027 io vao vita ny fifanarahana amin'io satria trosa vola be ny nalaina tamin'izany fotoana zany tsy adalany ireo karan'ireo tsy adala ireo ray saboly reo enjana be fa dia voafatotra aloha zao Madagasikara fa tsy samy teny an'izany ny mpitondra fa fandrembirebena saina aizany amalino aide hoe voavidy vola nilio voavidy vola hoana rangaty nitoloman'ny olona namonona tena mba tsisy ny délestage sy mba ampivoatra farafaratsiny le toe-draharaha fa zao vao mainka hono tena miaritra ady mifiry le jiro sy rano tapaka dia ny olona kendrina sy donto koa moa dia ka voaray volana ray volana moana matonaka fitondrana ho a dia manana solution zany fa ny vahoaka tsy hoe miandrasa kely ndray aloha 5 volana fa zany ve ny fomba fisainana dia androso mahazo tezitra zay tezitra fa tsisy an'izany rangaha le vahoaka efa reraka dia mbola vozanona satria mandefitra kely aloha
Fa reo olona mitondra anareo reo nga mandevitra araky ny teny keny karaman'ireo nga ny eny ny fahefan'ireo nga ny eny fa tsy nataon'ny teo aloha ihany ny averiny ary mbola manara-penitra noho ny teo aloha ara ny fangalarana am'izao fa le vahoaka zany de mila miaritra kely aloha satria vo izy kosa ara zao aza mba dondro nareo olona za le olona mahasamby teny anany reny tena zay nareo ny tena donto normal ntsika raha zao ny efarahantsika raha ohatra nareo dolo vahoaka malagasy tsy androso mandrak'izay io so fa efa manomboka miratra amin'ny malagasy manomboka misaina amin'ny malagasy ary manomboka mahasamby teny taoriana niny tenenako resaka karana iny be dehibe ny vidéo am'izao be dehibe ny olona mahasamby joro ho an'ny lisan'izay mpandraraha injehan'ny karana medivan'ny karana za eto afaka hiaro an'ny lisany za tsy mampanantena bombona ohatrany ena fa ny any fitenenana ny any zava-dehibe avoay aty amiko aty ameo anany renseignement itenenako azety fa tsy olan'izany